Resaka fahasalamana ihany tsika natomboka androany ny etsika tolotanana teo amin'ny HJR Ampefilo etsika natao hitsabona sy andidina ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny molotra na ny lanilany eo ihany koa ireo mitondra takaitra vokatra ny fahamaizana. Vokatry ny fiaramintan'ny mpitsabo mpandidy malagasy ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenavalona ary ny mpikambana amin'ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club Antananarivo Enga tarihan'ny filohany Lalatina Andriamananarivo miaraka amin'ny mpandidy ao amin'ny HJR ny etsika tolotanana nanomboka androany ary tohatra amin'ny 27 aogositra ho avy izao. Ny praiminisitra lehibe ny gouvernement izay minisitry ny fahasalamana no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny etsika ny maraina teo. Ny gouvernement Antananarivo dia manohana ary hanohana hatrany ny fandraisana fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny marary toy izao ataon'ny Rotary Club Antananarivo Enga izao. Koa tolorana fisaorana sy fankasitrahana ny ezaka ataonareo. Tolorana fisaorana koa ianareo tompon'andraikitra eto HJR sy ireo mpiara-miombona antoka tsy ankanavaka. Ary manainga ny mpiasa fahasalamana rehetra mba hiara-hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny sehatra sy sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. No amafisy ny filohan'ny Rotary Club Antananarivo Enga fa tena malagasy daholo no manatanteraka ny rehetra. Ity moa zany le etsika karakaran'ny Rotary Club Antananarivo Enga miaraka amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona HJR dia mifandidina maim-poana atao hoe chirurgie tolo-tanana. Zany hoe fifanampian'ny hery malagasy satria dia tena malagasy daholo manao an'izy io. Ary nanomboka omaly zany ny fizahanandreo marary reo dia fanjato ny marary tafiditra ao anatin'ny programme opératoire ary isan'andro dia mbola misy marary mivoaka tonga koa dia ny tena didina amin'izy ireo dia le sima, le vaky lanilany sy le séquelle de brûlure, le may lasa tsy afaka mitsotro ireny ny tanan'izy ireny no tena didina amin'izy io. Antony maro no mety mahatonga ireo takaitra ireo. Eny zany ny ao anatin'ireo malformation congénitale dia be tokoa izy io eto Madagasikara. Fantatra zao hoe eny akaikaiky n'Antsirabe faratsio madididina n'Antsirabe iny no tena maro an'ity reto malformation reto. Efa mieritreritra hoe misy radioactivité eo amin'ny tanàn'Antsirabe io mety mahatonga an'izay ka zay satria izany no anisan'le mahatonga an'ity malformation ity ankoatran'ireo ataontsika hoe antony maro samihafa raha médical. Maimaimpona ny fandidiana raha misy sarany aloha izany ivelan'ny etsika toy izao. Hatramin'io bilan zany ny fitaovana ilaina ny fandidiana dia mety moyenne eo amin'ny 2 millions de francs 400 000 ariary ny marary iray fa mety misy mihoatra an'izany arakaraka ny fahasarotan'ilay trano fa moyenne amin'izay zavatra. Anisan'ireo ankizy ho didiana i Lazaniana Rufin sy ny kambana aminy Dera Arsan Rufin. Maromaro ihany no efa vita fandidiana ny maraina teo izay mbola mandalo ny salle de réveil mialohan'ny hiakarany eny amin'ny efitrano natokana ho azy ireo.